Tena kosa eo ny tontolon'ny fampianarana mahatsapa misy andikany mpampianatra malagasy fa atao tsinotsinona ny mpampianatra. Andrano dia nilanja sora-bavety teny amin'ny ministeran'ny vola sy ny fitantanam-bola izy ireo mba hanamafisana ny fangatahana efa nataon'izy ireo. Manolona ny tsy mbola famalin'ny fanjakana ny fangatahan'izy ireo mikasika ny tampikarana taorian'ny fepotona herinandro izay nomena dia nanao antso ny sandikany mpampianatra malagasy na ny sempamanosy satria mety hisy fiatraikany amin'ny fanadinana raha miamafy ny fitakiana ataon'izy ireo. Ny maraina tao dia niakatra teny Antaninarenina ary nilanja sora-bavety manolona ny ministeran'ny vola sy ny fitantanam-bola izy ireo ary nanamafy fa zary atao tsinotsinona ny mpampianatra. Ankapobeny zany efa manakaiky vakansy ihany koa fa anaovana ihany satria bebe ny tokony andraikitra amin'ireo mbola hitantsika ireo bebe ny tokony andraikitra hiakatra ty Antananarivo mety hisy fiatraikany amin'ny fanadinana zany ka zay anaovana ihany dia mbola lavitra amin'ny fanadinana mba andraisana fanapahan-kevitra fa rehefa ratsiny anie mba miteny tsy misy mafanajana zany fa na ny fampiresaka hiteny tsy misy tsy vitana tokony andraikitra anankiray fanaovana tsinotsinona mihitsy ny fandraisanay zany. Manlorona zay amin'ny ministeran'ny finansy ary manao sarisary fiantsona zareo tamin'ny malipalata. Rehefa tonga zany zay mivory miona mifampiresaka tamin'ny malipalata dia nampalahirona mihitsy satria teny tokony andraikitra izy andrefana tsy matapakahitra ary tsy matapakahitra fa raha mba nieritreretina eo resaka préalable tena tsy resaka mihitsy fa dia tsy mahatin'inona fa dia maraisy fotsinareo. Teny an-toerana ny mpitandro filaminana avy anivon'ny insécurité nambara ny mpitarika ny sempamanosy fa tsy matahotra misambolo izy ireo satria tsy manana eritreritra ny andrombo na ny amitika. Mahatsapa ny voary izy ireo no ny fisian'ny mpitandro filaminana ireo raha toa ka misy mitady hanao ratsy.